Valomerabantsika tsirairay avy-indray amin'ity alatsinainy maraina fa 8 volana marsa ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola aminay ny tombo-taona, tombonandro indray fa atsika mandray ny fahasoavana hatrany. Alohan'ny hidirantsika ny hamofinaina an'io dia hivavaka isika. I Andriamanitra tsara ny eran-danitra, tolosainao ny dera ny laza, ny haja sy ny voninahitra satria mendrika an'izany tokoa ianao. Misaotra anao izahay satria avy aminao ny hery, avy aminao ny aina, ary aminao ny fahasoavana sy ny fitahiana rehetra. Angataka aminao mba hamela ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra amin'ity maraina ity, ary koa ny rakotranay ny fahasoavanao. Mitenena rehefa vonika ianao anao zahay. Anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesinantsika androany dia manao hoe ny fikosehana ny fahotana. Ny tsenjery dia nalaina amin'ny Apokalipsy 3:7-5. Manao hoe izay maharesy dia hitapy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho, fa naiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Rehefa sokafana eo amin'ny fitsarany ireo boky dia mandalo anatrehan'Andriamanitra ny fiainan'izay rehetra mino an' Jesosy. Atomboka ilay mpisolo vavantsika amin'izay velona voalohany teto tany ny fanehoana ny momba n'izay taranaka mifandimby tsirairay ka faranany amin'ny velona ankehitriny. Aroso ny anarana tsirairay ary fakafakaina lalina ny aminy. Misy anarana ekena, misy anarana lavina. Rehefa misy manana fahotana tafajanona eo amin'ireo boky firaketana, tsy nibebahana sy tsy nahazoana fambelan-keloka dia kosehina tsy eo amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany. Ary vonoina tsy eo anatin'ny bokin'ny fitadidian'Andriamanitra ny tatitra momba ny asa tsara. Ho an'izay rehetra nibebaka marina ny amin'ny fahotana ka mitaky ny rano Kristy ho fanavotana azy amin'ny alalan'ny finoana, dia asiana soratra hoe voavela mifanitsy amin'ny anarany ao amin'ny bokin'ny lanitra rehefa tonga piray amin'ny fahamarinan'i Kristy izy. Ka hita fa mifandindra amin'ny lalàn'Andriamanitra ny toetra mampanany dia voakosoka ny fahotany ary saina ho mendriky ny fiainana mandrakizay izy. Mandahatra ilay Andriamanitra mpandelanelana milaza fa izay rehetra mandresy hita amin'ny alalan'ny finoana ny rany dia avela ny fandikan'ny lalàna, fa averina indray ao amin'ny tokantranony tao Edena izy. Ary satro-boninahitra amin'ny maha-piara-mandoza azy aminy ao amin'ny fanapahana voalohany. Raha mbola mandahatra ho an'ireo ny antefany fahasoavan'i Jesosy, Satana kosa mihampangazy eo anatrehan'Andriamanitra ho mpandika lalàna. Tsy manalatsy ny fahotany Jesosy fa asehony kosa ny fibebahany sy ny finoany ka mitaky famelan-keloka ho azy izy. Asandatra eo anatrehan'ny ray sy ny anjely masina ireo tanany voaratsaka hoy izy hoe fantatro amin'ny anarany izy, voatahana ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany, ary izao no voasoratra ao momba azy ireo. Ary hiara-handeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Azon'ny kristianina atao ny mikolokolo finoana isan'andro amin'ny fibanjinana ilay efa nandray an-tanana ny momba azy. Ilay mpisorona be mamindra fo sy mahatoky. Iriko tokoa raha ianao dia anisan'ireo handray ny sady-poninahitry ny fiainana izay efa atolotry ny tompo anao. Ny any angatantsika amin'ny fanahy masina dia ny ampitoerany amintsika mandrakariva mba ahazitra hatramin'ny farany isika. Amen. Vavaka isika. I Andriamanitra tsara indesany danitro, ny dera laza, ny haja sy voninahitra tolotra ianao. Misaotra Tompo ny amin'ny teninao izay norenesinay an'io. Tompo, mangataka aminao izahay mba ho tehirizinao tokoa ho ambaranao mandrakariva ka hifahatra ny amin'ny fanangolian'ny devoly, fa tsiaro ho manana anjara tokoa ny amin'ny fanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.